riraikyo feno antra intini zanakao ni fuku diama antrarana vitramina. Tompoko, izany no fanoloran-tenanay izany tononkira izany Jesosy. Mahantra loatra mantsy izay raha lavitra anao. Fa raha eo anilanao izahay dia paradisa ny fiainanay. Ninninona lalovanay, ninninona adinay, mpandresy izahay. Satria eo anilanao, ianao ato anatinay. Ka dia ndreto izahay Jesosy, mba ho tena miaramila matanjaka, tsy ho fanaka malemy sanatria fa miaramila anao Jesosy, hitory ny hatsaranao, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay manokana, FBL eto Paris, toloranao sakafo matsiro isan-kerinandro Jesosy, makasitraka anao ary tsy isan-kerinandro any fa isan'andro mihitsy no miteny aminay ianao. Mangataka aminao izahay mba tsy ho tahaka ny atao eny amin'ny volongisa fotsiny renrehetra ireny na hiditra amin'ny sofina ankavia dia mivoaka amin'ny sofina ankavanana, fa ho tanolonaka tokoa ny fonay, haniry ireny hitondra fiainana ho anay. Dia tsarovo tokoa ny mpanomponao izay anambara ny teninao, ianao no hiteny amin'ny alalan'i Jesosy. Ary tsarovo tokoa ny firenenay, ty firenena misy anay koa anatrehan'izao valana aretina izao, eny izao tontolo izao, mba samy ankohoka eo anatrehanao. Avy Jesosy, mitenena aminay fa vonika ianao izahay, fa ianao no tena sakafo mahavoky ranonay na mahafaky hetaheta. Dia voninahitra anao irery an'Andriamanitra Ray Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Nilela paladiare fa efadisoleibe kuseuti uhitanau nima rikini utaku ampiasau ni intrafu kama melani heluku. Aoka iaray vavaka isika rehetra. Indray Jesosy eo zany fitiavanao anay. Amizay tarianao anay ankehitriny andreny teninao. Tsisy miafina aminao ny fahotanay. Zay ao anatin'ny fonay, zay ataon'ny tananay, zay tenen'ny vavanay, fahotana daholo. Saotranao, fa na dia Andriamanitra masina ianao, dia nanaiky andray anay ianao hirafitra ho tenanao. Saotranao zahay, fa nomenao zavatra tsara zay amin'ny fiainanay manontolo. Kanefa indray entinay manompo sampy zany, entinay miala aminao zany, entinay manohitra anao zany eo amin'ny fiainanay. Ifonanay aminao zany Jesosy. Ary fantatray fa zany ny tianao hatongavana amin'ity fotoana ity, mba hitarika anay hibebaka marina tokoa, hiala amin'ny fanao mahazatra ratsy rehetra, hiala amin'izany fahotana izany, ho tarianao lalana tena amin'ny fiainana tokoa, ary indrindra ho tafianao ny fiainana vaovao ao aminao. Mba ho tarafin'izao tontolo izao tokoa izay, mba ho hitan'izao tontolo izao tokoa izahay, fa tena fitafiana vaovao natolotra ho anay, no tafiana ho anay, ka miaina amin'ny fiainam-baovao aminao. Avy Andriamanitra eo, manaisitra ny fahalotona ao anatin'ny fonay, amboleo ao anatin'ny fonay indrindra,
ny fo vaovao, ny fiainana vaovao araka ny teninao. Satria raha vao tsy miaina am'izany zay dia fahafatesana no anjaranay. Ary indrindra misaotra anao miteny fa tsy sitrakao ny fahafatesan'ny olona ratsy fanahy na olona maty ny fahotana, fa dia tario zay bebaka mba ho velona tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo anaovana izany vavaka izany. Amen. Voalohany indrindra ary havana malala ao amin'ny Tompo, misaotra an'Andriamanitra lehibe isika amin'izay ahafahantsika miara miombavaka eto, miaraka mandre ny tenin'Andriamanitra eto. Ary eto dia misaotra manokana amin'ny fanomezana anjara makasitraka indrindra tompoko. Araka ny hita any amin'ny fandaharam-potoana moa dia ny fibebahana mifototra ao amin'ny bokin'ny Ezekiela 20:7-13 no horesahana eto. Noho izany dia vakitsika aloha izany tenin'Andriamanitra izany dia miroso miandalana amin'ny fanazavana izany isika. Ezekiela 20:7-13 ka hatramin'ny 2:30 toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa samotsy saraiko araka ny ataonareo avy ianareo ry taranak'Israely, hoy Ave Tompo. Mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafotoinana mahameloko anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo. Fa nahoana no faty ianareo ry taranak'Israely, fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty, hoy Ave Tompo. Koa mibeba ianareo mba ho velona. Amen. Raha mahatadidy isika dia tenin'Andriamanitra voavaky tamin'ny aladiny Trinité izany, ary izany no antony anankiray ny fidianana azy ho toriana sy ampianarina, satria toriteny fampianarana ity androany ity. Hevi-dehibe telo no jerentsika mifanesy. Ho jerentsika no momba ny tontolo manodidina ny bokin'ny Ezekiela ankapobeny izay tokony ho fantaka. Ny faharoa dia ny fahotana teo amin'ny Jerosalema sy Joda, ary ny fahatelo dia ny fibebahana lazain'ny bokin'ny Ezekiela. Ny momba ny tontolo manodidina ny boky ankapobeny, i Ezekiela no lazain'ny mpandinika fa nanoratra an'ity boky ity, ary voalaza fa mpaminany nampiasan'Andriamanitra tao anatin'ny fahababoana izy tamin'ny vanim-potoana izay nanjakan'i Nebukadnezara faharoa. Tsaro marihana fa mpaminany efatra no resahan'ny testamenta taloha matetika raha ny fahababoana Babiloniana no ao an-tsaina. Voalohany, Isaia faharoa na Detro Isaia. Ny faharoa dia Jeremia. Ny fahatelo dia Ezekiela, mpanoratra boky eto zany, ary ny farany dia Daniel. Ndao resahana kely hoe aiza moa ty Babilôna izay mahababo ny zanak'Israely ka hiatrehan'ny Ezekiela ny tontolo nitenenany. Voaresaka matetika eo amin'ny soratra masina i Babilôna. Indrindra ny testamenta taloha dia miverina 420 izy. Ohatra amin'izany ny mpanjaka faharoa 2:17, Ezra 5:9. Ny tena teny ao amin'ny boky Hebreo na ny baiboly Hebreo dia tsy hoe Babilôna fa ozy hoe Bavel. Fa ny dika teny malagasy no nandika azy hoe Babilôna. Azo lazaina tsotra ny toeran'io hoe any antsinan'ny faritanin'ny Israely, na taloha zany na ankehitriny misy azy. Zany hoe
ny firenena irakianina ankehitriny na iraka. Miala manodidina ny miala eo amin'ny 100 kilometra mianatsimo any Bagdad no misy azy. Ny mpanjaka Nebukadnezara faharoa hoy isika arak'izay voalaza teo no nanafika ny firenena Joda. Marina fa nisy efatra ny mpanjaka nitondra ny anarany hoe Nebukadnezara. Ny voalohany dia Nebukadnezara voalohany izay nanjaka tany Babilôna tamin'ny taona 120 ka hatramin'ny 410. Ny Nebukadnezara faharoa izay resahantsika eto dia nanjaka tamin'ny talohan'ny Kristy io resahany io zany. 500 ka hatramin'ny 225 talohan'ny Kristy. Nebukadnezara fahatelo dia nanjaka tamin'ny 225 saingy 3 volana monja izy no nanjaka. Ary Nebukadnezara fahaefatra dia nanjaka tamin'ny 225 7 volana monja ihany koa izy no nanjaka tany Babel na Babilôna. Raha resahana fohy dia vokatry ny fanafiana nataon'ny mpanjaka Babilôna Nebukadnezara faharoa izay nifanesy intelo tao Jerosalema no antony nababo azy ireo. Ara-politika no antony voalohany ho fantarana ny fanjakana Babilôniana. Fa eo koa ny hevim-panahy na ara-pivavahana dia vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ny marimarina kokoa tamin'ny Joda. Ny fanafiana voalohany dia tamin'ny 770 talohan'i Jesosy Kristy. Ny fanafiana faharoa dia tamin'ny 425 talohan'i Jesosy Kristy volana Tamozy. Ary ny fahatelo dia faraparan'ny taona 225 talohan'i Jesosy Kristy. Araka ny voalazan'ny bokin'i Jeremia dia 70 taona ny tany fahababona ny zanak'Israely. Saingy mampiadevitra ny mpandinika kosa ny hoe tamin'ny fotoana niverenan'ny zanak'Israely dia tamin'ny 735 talohan'i Jesosy Kristy na 2500 talohan'i Jesosy Kristy. Misy adevitra io tsy idirantsika loatra. Fa izao no azo lazaina nanatry maso an'izany fahababona zany Ezekiela. Ezekiela 7:1. Ny anarana hoe Ezekiela dia midika hoe Andriamanitra mampahery na koa hoe herin'Andriamanitra na koa hoe Andriamanitra ny hampahery. Ny anarana hoe Ezekiela dia avy amin'ny fitambarateny matoateny anankiray atao hoe hazaka izay midika hoe mampahery, mampatanjaka. Sy ny nom na ny anarana hoe El izay midika hoe Andriamanitra. Hazaka El na Ezekiela, hampahery Andriamanitra na mampahery Andriamanitra. Raha lazaina dikan'izany dia io anarana io dia milaza sady ny andraikitra sy ny misiona nampanaoviny ave azy. Satria sady milaza fitsarana fanambarana ny fahotan'ny zanak'Israely zany na ny firenena Joda ho fampiarariana ny fahotana sy ny fahadisoana. Ary koa nefa manambara vaovao mafaly ho fampaherezana manoloana zany fahababona nahazo azy zany. Ezekiela dia tafiditra ao anatin'ny sokajin'olona hoe mpisorona. Ezekiela 7:20 mpaminany laza faminaniana ho an'i Jerosalema sy Joda izy marina kokoa. Ary na dia ao anatin'ny fahababona aza ny olona tamin'izay fotoana izay dia zao Andriamanitra dia mampiharihary fa ny fahotanany nahatonga ny fahababona. Ezekiela 4:1 ary ny 5:30. Mampibebaka ny olona hiova Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekiela. Mampibebaka ny olona hiala amin'ny fahotany Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekiela. Ezekiela 4:20 zany hoe izay anjarantsika eto izao zany. Irain'Andriamanitra Ezekiela ilaza ny hafatra avy aminy ary hitarika ny Joda hibebaka, ary rehefa mibebaka izy dia iny fa vonona mandray azy indray ave. Misy lesona anankiroa sady ho raisitsika avy amin'izany. Voalohany, ho anareo renim-pianakaviana na ho renim-pianakaviana satria FBL no manatrika ankehitriny dia izao. Ny anarana dia tsy milaza identité fotsiny fa milaza sady ny misiona.
araka hita eo amin'ny Ezekiela io. Koa izao, ny anaran'ny zaza ateraka na ny anaran'ny taranaka ho avy dia mila ampifamatorina amin'Andriamanitra. Araka ny voalaza, tsy milaza identité fotsiny zany, fa milaza ny misiona indrindra. Ny anarana tonga fiainana no ilaina mba hifamatotra amin'ny tantaran'Andriamanitra ny anaran'ny taranaka antsika. Zany na tonga ny misionera tany Madagasikara rehefa tonga nitoro filazantsara izy nanao misiona dia novainy ny anaran'ny malagasy ilazana hoe rehefa vita batisa dia mibebaka ny olona ary manana fiainam-baovao. Ilazana hoe namonjy Andriamanitra ka mibebaka ny olona ary tsy izy tsony velona fa Kristy ny velona ao anatiny. Lesona faharoa. Ny fiangonana dia ny rain'Andriamanitra aminany. No hoe maminany araka ny testamenta taloha dia avy amin'ny matoateny hebreo hoe nava. Ary zay nahazonany hoe navy. Navy dia mpaminany. Ny nava dia midika hoe milaza ny tenin'Andriamanitra, manambara ny hafatr'Andriamanitra. Mibaiko Andriamanitra, mibaiko ny mpaminany Andriamanitra ilaza ny hafany. Zay no hevitra voalohany hoe nava. Tsy hoe milaza ny zavatra ho avy araka izay ampilazan'Andriamanitra ihany. Manao an'izany ny mpaminany. Hitantsika ohatra anankiray an'izany ny Mika 5:5 ny amin'izay hatongavan'i Jesosy Kristy ilay mpanjaka. Fa ny voalohany dia milaza ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ny fiangonana dia mpaminany. Raha mpaminany ny fiangonana dia inona ny zava-misy? Tsy maintsy manambara ny tenin'Andriamanitra izy. Raha miteny hoe tenin'Andriamanitra dia inona no ambadika izany? Sotra be araka n'izay iainantsika eto amin'ny bokin'i Ezekiela. Manambara ny fahotan'ny olona misy eto amin'izao tontolo izao mba ho fatany fampanota izy. Kanefa koa tsy maintsy milaza ny famonjen'Andriamanitra. Tsy maintsy ambara fa babo ny fahotanany olombelona ka mila famonjena fa tsy mahafaka ny tenany amin'izany fahotana izany. Tsy maintsy milaza ny famonjen'Andriamanitra. Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny olona ary tsy mivadika amin'izany fanekena izany. Zao ny somary mahatsikaiky amin'izao amin'ny fiainam-piangonana, ny fiainana eto amin'izao tontolo izao ty. Misy olona, eny, misy kristianina, misy fiangonana dia tena sorena raha voalazaina ny fahotany eo amin'ny toriteny na amin'ny fampianarana. Misy aza moa samy milaza mihitsy hoe fa nahoana no atao mahitsy be ohatran'izany rehefa milaza ny fahotan'ny olona. Tsy maintsy ambara izany ho fantatsika. Ary io toetra anankiray nampiavaka ny Ezekiela, tena nambara ny fahotana. Fa izao koa tsy mihitsy ny fanambarana ny filazantsara. Ilazana hoe Andriamanitra mitazona ny fanekeny na Iave mitazona ny fanekeny. Tsy hafa fa io no lovain'ny Lotera amin'ny teny hoe lalàna sy filazantsara. Hoy Lotera, tsy maintsy toriana ny lalàna sy ny filazantsara rehefa mitoriteny. Satria mpaminany ny fiangonana. Ary rehefa tsy mpaminany ny fiangonana, dikany hoe tsy mpaminany dia tsy mitory ny tenin'Andriamanitra, tsy milaza ny lalàna sy filazantsara, dia izao foana ny mahafiangonana azy. Satria tsy ny sitrapon'Andriamanitra tsony no ampiarina sy iainana. Izany no ampaherezan'ny Ezekiela amin'izay manatrika azy dia ny zanak'Israely ao amin'ny fahababoana. Hoy Ave Andriamanitra, tsy sitrako ny fahafatesany izay maty koa mibeba. Ezekiela 7:2. Nampanota aza Joda sy Israely sy Jerusalema, na dia ao anatin'ny ady sarotra aza zanak'Israely, satria babo any amin'ny tanin'olona, dia izao tsy mivadika amin'ny fanekeny Ave Andriamanitra fa mitazona izany. Mbaran'ny mpandinika araka izay voalaza teo fa tena mpaminany sasa miteny izany Ezekiela zany ary tsy manafina. Ohatra Ezekiela 9:5-3. Tena nolazany mazava i Jerusalema sy Joda hoe rikala janga, nijangajanga tamin'ny lehilahinao sy ny sapinao ianao. Mahitsy zany ary somary misy fanevatevana azy. Kanefa marina, tsy mba nanafina ny fahotana izay nitoriny teny izy, fa tena nipotsipotsiriny mihitsy. Ny antony dia izao, baikon'Andriamanitra io fa tsy baikon'olombelona. Ny baikon'olombelona dia misy hena maso, mandeha amin'ny tahotra,
fa ny an'Andriamanitra dia zavatra tsy maintsy atao ary ny an'olombelona dia azo amboamboarina ny resaka fa ny baikin'Andriamanitra dia tsy fiangaviana fa baiko tsy maintsy tanterahana hoy avy Andriamanitra amin'ny Ezekiela 3:20 izao no lazainy avy Tompo ovoriko amin'ny firenena ianareo ary angoniko avy any amin'ny tany izay nampelezana anareo ny fahababoana zany ka omeko ny tanin'ny Israely anareo ary tonga ao izy ka hanaisitra ny zava-dratsy ny rehetra sy ny fahavetavetany rehetra dia omeko fo iray izy ary asiko fanahy vaovao ao anatinareo ka hisoroka amin'ny nofo ny fo vato ary omeko fo nofo izy ary izao no avy Andriamanitra hoy ave amin'izany tena nitsoro ny ave fa misy zava-dratsy ao amin'ny fiangonana na ao amin'ny zanak'Israely ary misy fahavetavetana ka noho izany dia izao miala amin'izany fa mahafaty zany sady milaza lalàna izy no mitondra ny filazaon-tsara inona io fahotana io fahavetavetana io faharatsiana io zay niaina ny firenena Joda na ny Jerusalema sy Joda. Jerusalema dia tanàna renivohitry ny firenena atsimo Joda zany. Ray Samaria no renivohitry Efraima na ny firenena avaratra antsoina hoe marina kokoa izy no atao hoe Israely eo amboambolan'ny testamenta taloha. Ny fahotana tao amin'ny firenena Joda dia tanisan'ny Ezekiela amin'ny alalan'ny voambolana 5 izay marihana fa reo voambolana 5 ireo no ilazana ny fahotana rehetra ao amin'ny testamenta taloha. Voalohany dia ny hoe Pesa izay midika hoe fikomina, fanoherana. Tsy hafa fa ny fikomina sy ny fanoherana an'Andriamanitra manoloana ireo sampy notompon'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana zany. Ny teny faharoa dia ny hoe hatoty izay midika hoe fahotana ampiasan'ny Ezekiela ao amin'ny tontolon'ny fanompotsapiny hatoty ilazana fivadiana amin'Andriamanitra. Ny teny fahatelo dia ny hoe avona izay midika hoe asa diso na fahamelohana na heloko. Ezekiela 4:4. Ampifandraisiny amin'ny fahadisoana sy ny fitondran-tena ny zanak'Israely ny hoe avona. Ny teny fahaefatra dia ny hoe toeva izay midika hoe fahavetavetana. Ny firaisan'ny olona mitovy fananana teo amin'ny zanak'Israely na araka ny testamenta taloha dia lazana hoe fahavetavetana. Levitikos 19:22. Ao amin'ny Ezekiela kosa izy dia ilazana hoe fahavetavetana ny sady manompo any ave ary manompo any bala sy ny andriamanikafa. Ny teny fahadimy farany dia ny teny hebreo hoe rasha izay midika hoe meloka, mitoetra amin'ny fahadisoana. Tsy hafa io fa fahadisoana eo anatrehan'Andriamanitra vokatry ny tsy fanarahana ny teniny fa mivily lalakafa. Mazava araka izany fa vokatry ireo fahotany Jerosalema sy Joda ireo no antony fahababoana. Kanefa anankiray hita fa hotandrify sy resahana betsaka amin'ity fampianarana ity dia ny Ezekiela 4:20. Asehony eo amin'ny Ezekiela 4:20 ny fahatsarana nananan'ny Jerosalema mialohan'ny fanompontsampy na araky ny fikandren'Andriamanitra azy. Izany hoe tsara be zany Jerosalema zany eo anatrehan'Andriamanitra hatrany am-piandohana. Zao ny teniny ave efa nataoko alinalina toy ny zava-maniry any an-tsaha ny isanao. Zany hoe nitombisa zany nitombo sy nialehibe ary tsara tarehy tokoa ianao. Narakotro anao ny lambako, nosaronako ny fitanjahanao. Iny ny anihana taminao aho ka nanao fanekena ka dia ay ianao. Ezekiela 4:17-20. Ireo dia milaza ny fahatsarany Jerosalema sy Joda ary anehoana ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'izany firenena izany. Fanatanteran'Andriamanitra ny fitiavany any Jerosalema sy Joda.
sady nampitombony olona izy ho maty ny fitahina ary nanolotra fitafiana ho fanarona kenatra manala ny fahafahambaraka Andriamanitra. Feno ny fahatsarana rehetra i Jerusalema sy Joda, na ara-tena na ara-panahy. Feno ny fitahina rehetra na ara-tena na ara-panahy. Ary zany ny olona mitoetra amin'ny faneken'Andriamanitra. Kanefa, eto zany misy kanefa indrisy fa rehefa nanana izany fahatsarana izany avy Andriamanitra i Jerusalema sy Joda, dia netiny nanteny jangajanga tamin'Andriamanitra hafa ireo fahatsarana ireo, fa tsy netiny nanompo ny ave. Reo fahatsarana ireo dia nahatonga ny Jerusalema sy Joda nanan-daza, raha tsy resaky sika afa-tsy ny lazany fanjakana Davidika, fanjakany Solomony tamin'ny fahavitan'ny tempoly. Tonga nanan-daza Jerusalema ary norakofan'Andriamanitra ny voninahiny. Indrisy anefa fa netiny zanak'Israely na ny firenena Joda nanompo Andriamanitra hafa zany dia Ibala sy Astara. Ny fananany dia netiny natolo ho an'izany Andriamanitra Kananita sy ny manodidina izany. Ohatra, firavaka volamena sy volafotsy natolotra na epo ho fijangajangana amin'izy ireny. Ny zaza izay fanomezana avy amin'Andriamanitra dia lasa netina natao sorona ho an'ny moloka. Ezekiela 9:1-20. Faratsiana zany, Andriamanitra no manome azy kanefa entina ny mpona sampy manohitra, ary zany natao hoe fahotana zany. Mivily lalana tsy araky ny fanekena nataony avy Andriamanitra, ka rava ny fanekena noho ny nataony zanak'Israely, noho ny nataony Joda, noho ny nataony Jerusalema. Fanomezana natao atsara ho an'ny mponina tany Jerusalema no netiny nanohitra sy nitsomy tamin'ilay mpanome azy dia ave Andriamanitra. Niodina tamin'ny ave izy, fa lasa nanaraka ny Andriamanitra jentilisa. Raha tsorina dia feno loto noho ny fampotsampy Jerusalema izay nisolo tenan'ny Joda manontolo. No hoe manompo sampy dia midika hoe manadino an'Andriamanitra. Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany, ary tsy manadino fotsiny fa nanakalo azy amin'ny zavatra nataon'ny tanana, ary tsy nanolo fotsiny fa tena niala tamin'ny avy Andriamanitra ny fony ka tonga nanome lamosina azy. Izany hoe raha tenenina amin'ny teny tsotra dia nanao tsinotsinona any ave izay nanolotra ny fanomezana sy ny fahasoavana ary nanafy ny lamba ho sarokenatra. Rehefa manota ny zanak'Israely dia izao ny lazain'ny testamenta taloha, atolotra ny eo ampelantanan'ny firenena jentilisa araka ny boky mpitsara dia fantatsika tsara zany. Rehefa miverina amin'Andriamanitra kosa izy dia izao maniraka mpitsara Andriamanitra hanafaka azy teo ampelantanan'ny firenena jentilisa. Ary eo fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha hatrany. Rehefa nanohy ny fahotana reo boana mpanjaka nitarika ny firenena Israely avaratra hanompo sampy, dia natolotra avy teo ampelantanan'ny Asirianina, ary foana mandrakandroany zany firenena zany firenena avaratra na Israely avaratra izany. Fa toraka izany ihany koa ny tranga tao Babilôna, zay atrehany Ezekiela tenany. Zao ny teniny ave, ary anandrona azy ny tavako, hiala avy amin'ny afo izy, nefa ho levo ny afo andray hafa indray, ka dia ho fantatrareo fa izao no ave, hataoko lao ny tany no nivadian'ny tanitra. Izany no mahatonga azy mitarika ho amin'ny fibebahana, fa tsy sitraky ny fahafatesany izay maty noho ny fahotana. Ave dia miariary ny fitazomany ny teny fikasana, araka ny teny hoe ny teny mpanjakana tsy ala amin'ny Joda, dia ambarany zao teny izao, fa tsy maintsy faizin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahababoana Babilôniana ny firenena Joda, kanefa dia izao tsy sitraky ny fahafatesany izay maty noho ny fahotana.
zava-dehibe eo anatrehany avy Andriamanitra ny fibebahana. Ary zany no mitarika atsika hoe ahoana zany ny fibebahana araka ny bokin'ny Ezekiela. Ratsahivana kely ny fizaran'ity boky ity dia zaraina dimy. Ny voalohany dia ny fahitana ara-pitokanana. Io dia karazana vision io. Ezekiela toko voalohany, andiny voalohany, ka hatramin'ny toko fahatelo, andiny fahafito amby roapolo. Ny faharoa, ny fitsarana ny Jerosalema sy Joda. Ty le anjaratsika. Ezekiela toko fahaefatra, andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo, hatramin'ny toko fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny farana amin'ny andiny fahafito amby roapolo. Ny fizarana fahatelo, filazana momba ny fanoherana ny firenena hafa. Ezekiela toko fahadimy amby roapolo, andiny voalohany ka hatramin'ny toko faharoa amby telopolo, andiny faharoa amby telopolo. Fizarana fahaefatra, ny zava-nisy aorian'ny faharavan'i Jerosalema. Ary ny fahitana momba ny fananganana indray any Jerosalema sy Joda. Ezekiela toko faharaiky amby efapolo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo, toko fahavalo amby efapolo, amin'ny andiny fahadimy amby telopolo. Raha ireo jerena, dia tafiditra ao amin'ny fizarana faharoa zao anjaratsika eto zao, izay miresaka momba ny fitsarana ny Jerosalema sy Joda amin'ny alalan'ny fahababona any Babiloniana, any Babilônia. Raha jerena kaiky kokoa ny Ezekiela toko fahavalo amby folo, andiny fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo, dia tafiditra ao anatiny hoe responsabilité morale na moral responsibility, izay ibaikoan'ny mpaminany ny firenena Joda hoe mibebà, ary tsy avaizy io fa baiko avy amin'ny avetenany izay noraisiny Ezekiela. Rehefa miteny hoe mibebà iave, inona ty nolazaina? Mariana aloha, feolohan-kelin'io ten'Andriamanitra io, zay anjaratsika androany zany. Ezekiela toko fahavalo amby folo, andiny fahafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo dia manakitratra milaza hoe ho velona izay rehetra miala amin'ny faharatsiana ka manao izay marina sy mahitsy fa tsy ho faty. Ho velona izay rehetra miala amin'ny fahadisoana fa tsy ho faty. Ny matoateny hoe sovo, izay midika amin'ny teny grika hoe metanoia, no adika hoe fibebahana, sady matoateny zany no anarana amin'ny teny hebreo. Sovo, fibebahana, mibebaka. Misy heviny mazava kokoa nefa manazava azy. Ny dikany hoe sovo dia miverina, miverin-dalana, retourne, to return, to go back, to come back. Ny amin'ny teny frantsay izy dia faire changer de face apparente, face d'état et aussi de disposition, na koa diriger dans le sens inverse total. Diky zany fa miala amin'ny lalana tsy izy mihitsy fa miverina amin'izay tokony ho izy. Ahoana zany? Ny lalana tsy izy dia ny fomba tsy mifanaraka amin'izay ibaikoan'Andriamanitra, ary tsy façon de vivre fotsiny fa tena fiainana amin'ny finoana. Ny antony dia izao: i zanak'Israely dia nalainy avy ho any tenany, koa ny fiainana tsy mifanaraka amin'izany baikony ave izany dia milaza sahady fa tsy mazoto ho an'ny tenany ary manala ny fahamasinana ao amin'ny zanak'Israely raha vao manohitra ny teniny ave. Ny tsy finoana ny ave no nitarika azy ireo nanota, nanompo sampy, nanao fahadisoana, ny sitaka, nanohitra, ny odina, ny komy tamin'ny fandavana ny teniny. Ary zany no mahatonga ny mpaminany Ezekiela hiteny manao hoe mibebà, go back, retourne, diso lalana izay mandeha tsy araky ny sitrapony heniny avy Andriamanitra, miverena amin'ny lalana marina araky ny fanekena nataony ave, satria firenena masina nalainy ave ho an'ny tenany. De tsy hafa izany isika fiangonana, miverena amin'ny lalana voasoritra mazava araky ny tenin'Andriamanitra, fa aza mamorona lalakafa na lala mahitsy
na misy hoy isika amin'ny teny malagasy. Aza mivilivily amin'ny lalan-diso, fa izay tiany lazaina amin'ny hoe mibebà. Aza manotana manao meloka, aza manohitra an'Andriamanitra, fa mandeha anaka araky ny fahatsarana zay nomeny ave, ary araky ny fahatsarana zay nieverany sy nanaovany antsika hatrany am-boalohany. Ny mibebaka izany dia miverina amin'ny lalana marina araky ny fanekena nataony ave. Voalaza ny soratra masina, antitra ny teriny mazava fa ho velona izay rehetra miala amin'ny faharatsiana sy ny fahadisoana. Ny fo vaovao araka ny ten'Andriamanitra eto dia fo feno fibebahana, ka tsy tia erika ny fanoherana an'Andriamanitra, tsy tia erika fanoherana ny ten'Andriamanitra, tsy tia erika ny fiainana feno fahadisoana, tsy tia erika ny fiaina mpijangajangana, tsy tia erika ny fiaina feno fanompotsapy, ary tsy tia erika afatsy ny fanompona ny ave irery ihany sy ny fanarahana ny teniny. Ny fo vaovao feno fibebahana dia izao: tsy azo entina any amin'ny fiainan'ny fanompotsapy, fa tsy fibebahana izy amin'izany. Ry havana, mba tadidinareo ve hoe inona ny torotenin'i Jesosy voalohany indrindra araka ny Matteo 5:7-10? Dia mahazo antoka fa be ny mahay azy ianareo, fa izao ny tenin'i Jesosy voan'ny loka ny toroteniny nambarany voalohany indrindra dia hoy izy: mibebà ianareo fa efa akaiky fanjakany lanitra. Ambarany ao amin'ny Matteo koa io. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fiainam-pibebahana, hoy Paoly apôstôly, fa samy efa nanota izy rehetra, ka tsy misy manana ny voninahitran'Andriamanitra. Ilazana zany fa ny olona rehetra dia mpanota. Kanefa izay mibebaka miverin-dalana dia indro fa raisin'Andriamanitra, ary zany no marika ny mahafitiavana an'Andriamanitra, satria tsy mivadika amin'ny teny fikasana izy. Isika no mandeha mivezivezy sy mitady lalakafa, fa Andriamanitra dia vonina ndray atsika. Zay ny mahafitiavana an'Andriamanitra zay. Ary porofony ao amin'i Jesosy Kristy zany, amin'izay tenenany Jesosy manao hoe mibebà ianareo fa efa akaiky ny fanjakana lanitra. Ny asa nataon'i Jesosy dia tena asa mampibebaka. Raha miteny hoe ny asa nataon'i Jesosy isika dia tsy hafa fa izay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ny asa nataon'i Jesosy dia izao: nandrakitra ny rany amintsika mba ho fanaronan-kenatra sy ho fanaronana ny fitanjahantsika, mba tsy hanjahanjy eo masony devoly isika, ary indrindra eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fahotana. Tsy akasitran'Andriamanitra ny fahotana ka ialao zany fa miteraka fahafatesana ao antsika, fa ho an'izay mibebaka dia ho velona mandrakizay. Noho izany ry havana, ny fitafiana vaovao atolotry Jesosy atsika isan'andro isan'andro ao amin'ny teniny, ny fiainana vaovao vokariny zany ten'Andriamanitra izany, dia aoka ho fiainam-pibebahana. Zavatra ohatry izany natrehan'ny Paoly apôstôly, ka nolazany ampahabe maso ny fiangonana, nolazany ampahabe maso ho retany ho ren-danitra. Eny atsika aza mandre azy manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao ireo, noho ny amin'ny fiainam-pibebahana, noho ny heritry ny fahefan'ny ten'Andriamanitra. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, dia efa azy hatrany taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay. Amen. Entoko misaotra indrindra ray aman-dreny amin'ny toriteny sy ny amin'ny fampianarana izay norenesinay teto. Fanontaniana ny pastora, azo atao ve ny mametraka fanontaniana ho anao sa akory ny lamina? Misaotra tompoko. Raha marina moa, misaotra tompoko, raha marina moa dia anareo ny mpandamina, fa naizana zany any fanontaniana dia aovanitsika araka sy mandety azy araka fandaminanareo. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Minkasitraka.
Eny tompoko, mbola misy fotoana sika afaka mametraka fanontaniana izay manana fanontaniana fa dia io pastora, saotra pastora amin'ny fampianarana mafonja hoentinao anay ny amin'ny fibebahana marina. Tao ary sika tompoko mandroso amin'ny fanontaniana izay manana fanontaniana. Ny fanontaniako voalohany dia hoe amin'ny nahababon'ny zanak'Israely aiza ho aiza, inona ny toerana noraisin'ny mpanjaka teo amin'io vanim-potoana io. Izay ny fanontaniako voalohany, hoe mbola nisy ve ny mpanjaka sa tsy nisy intsony, dia raha mbola nisy dia inona ny toerany teo amin'izay hoe ny zanak'Israely lasa kobabo izay. Ny fanontaniako faharoa dia ny hoe nyrenesina teo fa noho ny ditry ny fon'ny zanak'Israely no namelan'Andriamanitra azy ireo lasa kobabo. Midika ve izany fa Andriamanitra tenany mihitsy no nanisy ny fahababoana tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely, sa hoe tsy maintsy ho nisy ny tafiky ny fahavalo, ny firenena fahavalo ny zanak'Israely, fa noho ny ditry ny fony dia faharesena no vokatr'ilay tafika, sa hoe Andriamanitra tenany mihitsy no namela ny tafika hisy ary nampandresy ny firenena nanafika ny zanak'Israely. Saotra tompoko. Saotra tompoko. Somary raha azoko tsara ilay fanontaniana, ny mpanjaka tany Israely ve mbola mipetraka ho mpanjaka rehefa nobaboina nakany Babilôna, zay le izy? Eny tompoko. Mazava loatra. I mpanjaka Gedalia, i Joiakima maty tamin'ny anisan'ny vonoan'ny Nebukadnezara, fa i mpanjaka Gedalia no nentiny tany amin'ny fahababoana dia novonoiny tany. Dika zany zay fa tsy nisy intsony ny mpanjaka. Tsy nisy mpanjaka mihitsy zany tany. Izao kosa nefa nentiny zanak'Israely nalain'ny firenena babiloniana reo olona tany amin'ny fahababoana reo dia tsy niaraka tonga tany fa nalainy tsikelikely, nentiny tsikelikely indrindra nalainy voalohany dia reo olona le voalohany nirobany ny tempoly sy rehefa nakatany dia nentiny nakany Babilôna, dia ny faharoa reo olona manam-pahaizana fa tsy ny Israely ray manontolo, tsy Joda ray manontolo nentiny tany. Reo olona le élite de la société raha izany azo ilazany teny frantsay azy, reny zany no tena nentiny. Voapirofo io ao bokin'ny Ezekiela, ao amin'ny Ezra, voapirofo io ao bokin'ny Nehemia, dia voapirofo ihany koa io ao boky ny Jeremia, 7:20 izay raha tsy diso. Izany tsy nisy ny mpanjaka. Izao no tadidiana rehefa fahababoana babiloniana. Ny zanak'Israely tany Babilôna, mba tsara fantatra ihany fa tsy nitovy tamin'ny fanadevozana tany Egypta izy. Hoe jaly be sy nampiasana mafy tsy nitovy amin'izay. Fa rehefa tany Babilôna dia nomena toerana mahavokatra izy. Amin'ny toerana antsoina hoe Kedara dia afaka miasa tsara, ary zany ary mahatonga ny ampahany amin'ny zanak'Israely mipetraka any Babilôna satria nafinaritra azy ny toerana tany. Fa izao no olana, tena olana zanak'Israely dia ny hoe tsy afaka manompo an'ny ave, tsy afaka manao fanatika ao amin'ny tempoly intsony. Mafy be tamin'ny zanak'Israely zay. Dia ny fanampiny ihany koa lafiny ara-tsosialy zany dia anisan'ny nalahelo ihany ny fianakaviana tany, ny sasany zany nalahelo ny fianakaviany tany Jerosalema sy Joda ihany ny sasany zany. Ka ny tiany olazana dia hoe ny fiainana zanak'Israely tany dia tsy ny resaka hoe fiainana ankapobeny dia fiainana milamina tsara, fa ny olana dia tsy afaka nanao fanatika, ary tany nanomboka nitranga ny sinagoga zany, tao fahababoana zany nanomboka nitranga ny sinagoga
sy nanomboka tonga le fivoriana hoe andao atsika hivavaka amerina ny lalàna sy ohatran'izay, zany hoe afaka nanao zay tiany atao ihany ny zanak'Israely tany amin'ny ankapobeny, afatsy ny fanatitra sy ny tany amin'ny tempoly. Problème ara-pibebahana natrehana tany mpanjaka zany tsy nisy. Ny faharoa dia mahakasika ny hoe Andriamanitra ve no herin'ny tafika ve no nahababo ny zanak'Israely sa Andriamanitra mihitsy ny tena nanao hoe ampandresena reto tafika reto de babo ny zanak'Israely noho ny fahotany. Zay le izy Eny tompo. de mahatsiaro zavatra anankiroa zany mamaly an'izay fanontaniana ho zay. Voapirova aloha araka ny vakitsika teo ao amin'ny Ezekiela 4 laza fa ny fahotan'ny Joda no nahatonga ny fahababoana. Zay aloha zany évidence intérieure. De manampy an'izay mahatsiaro ny tantaran'ny Mosesy sy Farao ny tena koa amin'ny hoe Yahvé Andriamanitra nanamafy ny fon'ny Farao. Satsay ve? Eny tompo. Hay zay. De ny tantaran'ny Joba. Yahvé Andriamanitra no maniraka any Satana Nanome lalana angamba. Izaha toetra. Nanome lalana, ya, azo tenenana an'izay. Izaha toetra any Joba. Ny tiako lazana zany ao anatin'izay de izao fikandren'Andriamanitra zany. Fa hain'Andriamanitra tsara mihitsy ny sy nampandresy ny tafika Babiloniana. Misy fotoana zanak'Israely ohatra ny tantaran'ny mpanjaka, misy fotoana na maniraka tsara Andriamanitra, anankiray amin'izany ohatra Samson malaza indrindra, dia afaka miaro ny zanak'Israely teo anatrehan'ny Filistina. Misy fotoana koa ny zanak'Israely niady tamin'ny firenena manodidina azy, miaraka tamin'ny mpanjaka iza iny mpanjaka fanandresy ny zanak'Israely. Hain'Andriamanitra ny mampandresy ny zanak'Israely zany rehefa tonga amin'ny fotoana hoe ampandreseny izy any olon'izay. Fa saingy Andriamanitra tsy maintsy nahababo ny zanak'Israely satria mihoapapana loatra ny fahotany noho ny fanompoan'ny sampy. De tsy maintsy babo izy. Atsiarovany mazava tsara ny hoe Yahvé Andriamanitra dia atsiarovany mazava tsara ny asaribidiny hoe mivavaka ao amin'ny tempoly sy manao fanatika ao amin'ny tempoly. Asa raha nanampy anao angamba ve zay? Eny tompo, de mahatonga fanontaniana hafa indray ny valiten'ny pastora. Midika ve zany fa raha toa ka misy zavatsarotra mahazo ny kristianina, de midika ve zany fa nohon'ny fahotanana misy zavatra tsy mety natao teo anatrehan'Andriamanitra no namelan'Andriamanitra hiharany ny zavatsarotra iny amin'ny fiainan'ny kristianina? Saotra tompoko. Saotra tompoko. Amin'ny fomba fijeriko de ny soratra masina no amaliko azy. Anankiray zany Joba anisany anankiray atao hoe prototype amin'ny zavatra amin'ny fizahan-toetra moa zany na ny olana hatrehana. Anankiray de ny hoe valiteny manao hoe rehefa mizahana toetra izy olana maro aretina fahafatesany zanany de ny teny izy hoe fangamo ny soa ihany raha itsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa. Fa na de nisy ratsy izy teo amin'ny fiainany, zay heveriny fa avy amin'Andriamanitra de zao tsy nisaraka tamin'Andriamanitra izy. Anankiray koa ohatra Emana ao amin'ny Salamy 4:20. Tratra ny abokana izy, ny abokana araka ny finoany zanak'Israely dia aretina vokatry ny fahotany. Ary zay ny ilazana azy hoe maloto. Fa na de tratra ny abokana aza Emana, fatany tsara fa avy ekeny fa avy amin'ny Yahvé zany, fa zao tsy nisaraka tamin'ny Yahvé izy. Fa tena ny raisiny tsara. Ary io mahatonga ny Joba ny teny manao hoe soa ihany nampahorinao Yahvé Andriamanitra
mba hitandremako ny didinao. Ka amiko a dia Andriamanitra mamela any devoly hisopatra atsika saingy misy fetra ny fahefany devoly. Ohatra hoe miresaka tsika ao mijoba zay vao resaka, tsy afaka mitidika ny aina satria an'Andriamanitra ny. Rehefa Andriamanitra manao hoe vonoa io dia maty zany. Andriamanitra no mahafantatra an'izay. Porofo anankiray koa ohatra matitiko fahaefatra. Ina moa dia tombontsoan'ny Jesosy amin'ny hoe mifanandrina amin'ny devoly ao matitiko fahaefatra. Fa izao avela mifanapitra amin'ny devoly hiariarian'ny asan'Andriamanitra. Ka io dia misy miasa ny devoly, avelan'Andriamanitra hiasa ny devoly araka izay lazain'ny soratra masina, fa izao mahery noho izany devoly zany ny Andriamanitsika dia hiave zany. Fanapahan-kevitr'Andriamanitra irery ihany no mampisy hoe marary ianao, maty ianao, etsetra etsetra an'Andriamanitra iny. Aka exemple tangible atsika. Coronavirus moa zany zao ny contexte atrehantsika. Samy manana ny fanehoan-keviny zao tontolo zao manoloana an'izany. Fa fomba fijery kristianina sady biblika plutôt fomba fijery ao amin'ny testamenta taloha dia avelan'Andriamanitra hisy zany aretina izany. Hijerena ny finoantsika. Efa niantra an'izany, efa niaina an'izany ny zanak'Israely tao amin'ny tao bokin'ny Nomery, rehefa niala tao amin'ny kibrota hatavo. Dia nisy arety mandringana natrehan'ny zanak'Israely, nisy maty, be ny velona. Fa izao Andriamanitra no inoany zanak'Israely fa nandefa an'izany aretina zany. Ao no faizina, ao koa no amafisina ny finoana. Fa programan'Andriamanitra zany, fanapahan-kevitr'Andriamanitra. Asa nananaty kely anao zay na ahoana? Ny tompoko, saotra indrindra pastora, saotra tompoko. Saotra tompoko. Ny tompoko, fanontaniana farany angamba ny anaty pastora. Ahoana pastora no azahoana miaina ny fiainam-pibebahana san'andro mba tsy ho tafalatsaka anatiny hoe fahazarana fotsiny ihany ny mangataka famelan-keloka rehefa mivavaka. Hoe Jesosy mamela ny elokay mamindrafo aminay. Ahoana no tsy no azahoana tsy milatsaka ao anatin'izay fahazarana izay fa tena miaina tokoa ny fanavaozam-panahy san'andro san'andro. Saotra tompoko. Fomba anankiroa zany tsy maintsy hamalina an'izay araka ny fijery zany. Anankiray dia tsy maintsy manome teoria. Fa ny teoria dia tsy maintsy ampiarina. Lutera dia nanolotra sosokevitra amin'ny resaka fiainam-pibebahana. Eo izy ny adama ela ao anatisika ozy izy dia tsy maintsy foanana amin'ny enina sy ny fibebahana isan'andro isan'andro. Satria isika dia manota isan'andro isan'andro. Ny fiainam-pibebahana nefa dia sao dia latsaka tsika amin'ny fahadisoana fa tsy avy amin'ny herin-tenantsika ny fiainam-pibebahana fa fitarihan'ny fanahy masina. Raha mitentsika hoe fitarihan'ny fanahy masina amin'izay dia izao meteza ho tarihan'ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'ny Lutera izay mampiadevitra ny mpandinika maro dia izao ao amin'ny tenin'Andriamanitra no mitenin'ny fanahy masina. Teoria izay, fa pratika dia hitako tsara ihany, tena tsara mihitsy ny fampiaran'ny Luterazy dia ny hoe mila mamaky ny fotom-pianarana kely isan'andro ianao ozy izy, natao Lutera zany. Fa ambon'izay dia mila mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro koa ianao. Ary zany no mahatonga ny misy an'ireny tenin'Andriamanitra vakiana reny. Mba expérience kely zaraiko nahafinaritra ako. Nisy pastora luterana anankiray atao hoe Ezekiela ny Strasbourg, nivanginay tamin'ny 2015 zay pastora zay tamin'ilay fotoana nanao tour de France tany any salle de gospel dia mipetraka tao aminy. Dia ny fanaony dia izao hitako nanaitra zany le izy dia tena
manao indrindra miaraka vady aman-janako zany ataoko le izy fa rehefa mianatra ako indraindray maika be am'le devoir tsy maintsy atao dia adiniko ely indraindray fa izao no tena izy mila mamaky soratra masina rehefa mialohan'ny sakafo maraina io moa mety isy problème ihany io eo amin'ny hoe eo anatrehan'ny famille zany satria indraindray no ny asa dia samy tsorompaka dia samy miandra fa nataonay tamin'izay dia alohan'ny sakafo maraina dia mamaky ny tenin'Andriamanitra iraisana efa voalahatra isan'andro ary ny faharoa koa dia ny hoe mamaky ny fotom-pianarana kely zay anankiray tena hitako manampy atsika ary iny tenin'Andriamanitra iny dia iainana saitsaina farany anampiko kely an'izay satria zava-dehibe zay eo fiainantsika kristianina nanontany mpampianatra tamin'izany président Rakotondramina Davida efa maty moa izy tamin'izy talehan'ny FBL tsy mivoky dia nanontany hono tale inona ny fomba atao mba tena ahaizana nyity teolojia ty satria mpianatra anay tamin'izany dia zao mivaly teny ny aritako bahomby raisiko hatramin'izao vakina ny tenin'Andriamanitra dia saitsaina isan'andro dia zany koa ny tokony asaontsika hoe saitsaina amin'izany dia sady miaina azy fa tsy mipetraka ao anatin'ny saina fotsiny ary avela hiasa eo amintsika zany tenin'Andriamanitra zany fa zay fomba zay tena tsara zay tokony ataon'ny kristianina ray manontolo ary tena plutôt fiangonana loterana no manao an'izany zavatra zany ary loterana fifoazana satria azadino fa atsika dia tsy afaka misaraka amin'ny fifoazana zavatra iainan'ny toby zany zavatra ataontsika zany maraina dia miara-mivavaka sy mandray tenin'Andriamanitra riva koa dia tsy maintsy manao farafahakeliny maraina hariva tsy tahaka ny dokotera ka lasa routine izy ty hoe dia ray maraina ray atoandro ray hariva fa tena fiaina fibebahana satria miteny amintsika hatrany ny tenin'Andriamanitra io Misaotra tompoko, misaotra pastora. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana na ahafahantsika indray ny sitraka sy nandray ny teniny tamin'ity andro alarobia izay natokana hifampiresahantsika sy handrenaisantsika ny tenin'Andriamanitra hifampahirezantsika ity. Miaraba antsika tsirairay avy izay manatrika izao fotoana izao ary koa miaraba manokana ny ray aman-dreny pastora izay nitondra ny hafatra ho antsika Pastora Andrianirina Valisoa. Miaraba pastora ary mamerina ny fisaorana feno anao ny amin'ny tsy nandavanao fa nanekenao hitondra ny tenin'Andriamanitra ho anay fikambanam-behivavy dia manolona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao rehetra ho tahian'Andriamanitra ny ianao dia misaotra indrindra tompoko ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra.